Tsinjaka An-Davenona. Nosoratany Emkin Kanto sy Jedejon Fanembinitso. Ovelominy on miatra niviny. Vantso, Anjarliv, Saloy, miaraka amin'ny Lemec, Bruno, Frank, Arliva, ary Ty. Tovrazana mamonjy sy Roland Ramanantsoa no nandray feo. Anjarliva no nanantotosa. Andro Faha Fito. Tapabolan'izay mipetrahako tato amin'ny tonton arin-drano sy taty Clarisy. Tena mandreraka amin'ny fiainana isanandro ato. Fa ny vaovao tsara fotsiny dia 2 andro aloha izay mba tsy naninona intsony taty Clarisy. Fa mety ina ary ny antony trangan-javatra ireny. Lozako mandefa finarety fotsiny koa ka. Ary ohatra miantso sakafo nge tonton zany. Taty Clarisy feo takoky eo anjoro-trano io. Monona tsy fantatra izy zany. Latsaka ny ranomasony. Finy amin'ny tanana roa ny lohaliny dia metsikesy ilay tondray mitaingina balansoara reny izy. Kajy! Andriamanitro, zany fahaterako marina. Vandravandra be izy. Mena dia mena ny izany masony izany. Ny volony misavoritaka manarina ny atsasaky ny tavany. Ary tsy mitsangana anatonaka izy izany. Tonton arin-drano. Kajy! Tantara ino nisy ravorom-bazaha ento manaraka anao any an-tsaha. Raha maditra de eto atena, fa raha endry de eto aty. Safosafony taty Clarisy amin'ny tanany ny tarehako sady mirero-mira fampatoriana zazy reny izy. Ina ary ny dikan'izao. Mangovotra ny natao ilay manontolo. Kajy! Fa misy inona taty Clarisy? Fa ngamo ianao marary ndraika. Everiko fa mba efa mihatsara nge ianao e. Tsy marary zany tsy marary Ay. Ianao rery ny afaka manampy roay tany io. Roay tany hoa io. Roay tany io ry tsy saintia. Ino zany? Vonjeo tonton arin-drato asa mihetsika ianao fa io alinanao io izy ay marina. Ary tsy antso ve inona voaka ny taty Clarisy avy any anaty akanjony iny. Tena ho ratsy ty. Tonton arin-drato Fa ino zao antsoantso be zao e? Any anaty trano fisainana ny maheno anse. Ndreo e. Tsy vita akory ny natao. Oay, Clarisy, ataonao iny ny antso iny? On tue le coq pour effrayer les singes. Tianao! Andriamanitro, tena saika voatsindro ny Clarisy tamin'ny antso Kajy. Soa voaraiko aingana. Fahoana mihitsy ry Clarisy Efa hoe tsy nikasa-mona ny kady zany ho hafa le olona tao aoriana ny saika nofinokio. Tena tsy salama ianao fa mila tsaboina. Tena raha nisy kely dia matinao le zanak'olona. Raha tsy voatazoko ara-potoana ny tananao dia mety inona ny tranga? Za aloha ry tonton lamba tsy hijanona atsony fa tena tandindonindozany eko. Te ilosanao zany Kajy. Tena mino afa-tsy nikasa-monanao zany ho aza. Oay, ary ino ty mahavandravandra be anao tampoka teo? Clarisy,
Larisa, tena andeha ary tonton fa tena na za lasa daly eto na ho faty a. Tena mariny. Torohevitra nomeko anao a. Manatonareo mpitsabo na pasteur. Fa na misy vony tsy hainy taty Clarisse, na izy misy devoly. Nefa rasaina ve izy nefa misy fotoana miresaka tsara ihany. Io indray ilay aloka mainty be. Mino amin'izay angambonareo io mijoro eo ambaravarana io. Ary aleo amin'izay anaovako azy fa leo Or Clarisse, mba mivery anao tena fa oay, ary andeha azakazaka ho izy ianao e. Tena tonga dia matanjaka be tampoka teo izy. Fitsampikinany teo ambony fandriana sy nandikanany an'ilay seza tena mahazentana. Zany tena hoe ninjavita gasy. Tonton Arindrato jereo fa misy vilany be feno rano mangotraka any an-tanany taty. Ndana mihitsy aloha fiamaikatra any ambony fa sao tobahany amin'iny ka zay vao ahita angano. Iny ary io hitanao io. Jereo tsara ny anaovako azy fa tobahako amin'ity rano mangotraka ray vilany ty. Amin'izay kosa angamba ianao vao ino Clarisse, ino ary ty ataonao ty e? Tsy misy olona zany eo. Ary tandremo fa voafingana ange ianao e. Tsy miraraha zany eo fa mba ianao e. Io no mampiororo ahy isanandro eto. Ary aleo fa tonga teto bako amin'izay fa efa kaiky. Clarisse oa, jereo nasinao an-tongotra ao. Andriamanitra oa. Mizinona reky e. Tena mahay rano mangotraka Clarisse. Ary aloha tonikady dia tinaingana amin'ny hôpitaly ty ka. Kajy! Fa misina ry tonton. Fa manino taty Clarisse. Tena tsy haiko tsony. Tsy haiko tsony se. Tena kivy a. Ahoana ny atao an'io tonton? Lazainy fa misy olona manao akanjo mainty be zany ho nitany. Da saika ho dobahany any rano mangotraka dia voafingany kiraro io izy dia nenjera. Za koa tsy sananantona azy fa izy ohatrany tsy tompony tenany zany ka so za indray nidaroany ioko. Fa aingana aloha se. Aingana. Ndao bataina izy dia tinaingana amin'ny hôpitaly. Ohatry matahotra azy ary tonton ka. Aingana. Dia taitra tampoka io ka naiky sa io. Aza masosotra rerika azy a. Tena mariny. Jereo mivatana tsy efa votsitra daholo. Olona tena tsy mahatsiaro tenany io e. Tsy misy atahoran'izany izy. Aingana fa ho faty io e. Efa brûlure 3e degré mihitsy ty. Eny ary. Tena mitsofaka daholo ny ohatry taty Clarisse. Mahatsiravina no mijery azy. Aleo za ty amin'ny tongony dia tonton any amin'ny lohany ka. Aleko voatsipaka be ny daka toy izay voakaikitra raha mifoha tampoka io. Rengy ianao ve? Eny tonton. Nanino ty olona ty? Atovy any amin'ny salle de soins aingana io. Nanendaka daholo ny hodiny sady mipodrano be. Tena brûlure 3e degré ty. Fa ahoana e? Inona angana tonga ni? Tsy aloha ve tompoko vonjena aloha izy dia avy eo miresaka e. Kafe noera aloha ty fisy ty e. Ay zany. Dia indray mividy an'ireto fanafody reto ao amin'ny dépôt de médicament ao ambany ao. Aleo fidiko ilay fanafody tonton fa ianao no mameno fisy a. Sady tsy fantatro mombamomba azy. Ary andao ary tsika ho any amin'ny birao no miresaka fa tsy azo hijanonana eto e. Mipetrapetra? Saotra tompoko. Tena grave be mihitsy ny mahazo ny vadinao ramose a. Tena tsy manome garantie an'io zahay. Fa nareo ato amin'ity toeram-pitsaboana ity moa zany tsy manana mbe teny afa-tsy zany foana. Ka mpitsabo ange zay ramose fa tsy mpanao magia akory. Ary nanino izy io? Nenjerany rano mangotraka. Aleo rehefa tantaraiko anao e. Sady sao dia misy torohevitra afaka nampianao anay ihany fa tena hafahafa be mihitsy mantsy ny zavatra nitrangana azo azy io. Efa tsy mana-tsafidy moa zany zay dia tsy maintsy expose anay aminareo ihany le izy. Fa za aloha ohatrany tsy dia mahatoky anareo tsony. Aza mba manambany ny asanay kosa ramose a. Vadinao ve ny marary dia zany ny famalonao ny dokotera itsabo azy. Miala tsiny e. Andraso averiko hatramin'ny voalohany ary nahazo azy.
anao ary inona no mety ho antony? Asa mety hoe asa maisina nefa nge zay tsy mba karazan'olona mitanana milalao ody ka zay indrindra no tena mahavaka ny saiko. Matetika mantsy ny fitazonana an'izy ireny mahatonga ny trangan-javatra ohatran'izao. Mety hoe ho tafady na karazana finonom-poana sa hoe nasian'olona. De iza nefa zay nge tsy de hoe olon-doza fa mba mahay mifandray aman'olona ihany tompoko. Tena miala tsiny fa tsy hoe me am'le fahavoazanareo fa amin'ny siantifika aloha de tsy de mino loatra ny zavatra ohatran'izany zay. Aleo aloha tsabony izy de ho ite hoe raha tena asa maizina io tokony mitranga foana zany fitraikan'izany mitantarainao zany na de izy efa marary mafy io aza. Omendalana ary ianao de mahereza foana rehefa mahasambra ny vadinao de afaka mijanona eo anilany ianao fa zao aloha mitsidika ihany no azonao atao fa tsy azo hijanona ato. Saotranao dokotera kely. Fa tena mba mampalahelo koa mahazo anisy mivady reto ka ny zanaka nafoy zao taty Clarisy miady amin'ny fahafatesana. Tena lakalaka tokoa ny fiainana ka tsy misy mahalala zay avoaka ny ampitso. Mama koa ary moa tia hatramin'izao tsy naharenesam-baovaona de efa nandefasana hafatra tamin'ny radio aza. Tsy hoe mbola any aminy vele telefônina kely iny sa efa very. Olona valo samihafa zao nefa nikomandy arina satroka hoe atao mama nefa izy ty tsy hita. Fa ahoana marina ary tena tsy fomba mihitsy zany fa na mandeha kely mividy masomboly azy izy de na mametraka taratasy na manafatra ny voasolo ery avaratray. Ary tsy tao atsaiko marina na nytany amin'ny voasolo sao mba nanafatra izy. Nefa raha nanafatra fe izy de tsy efa nilasain'ny voasolo anandritra n'izay fotoana ela be zay Toza foana mantsy mifanaony. Aloha rehefa avy mampiritra anao de andeha eny amin'ny eny aloha hiala nenine. Olombelona manana fanadinoana ihany izy. Na koa mety mieritreritra izy hoe efa mifampiresaka izay sy mama. Alozako mandefa vinany etokolo fa aloha andamy manotrano de hoe eny amin'ny voasolo Kay izany korotana. Tena hoe ambony ambany. Taty Clarisy koa aloha rehefa mihetsika korontany daholo izay sendrazy. Ny baky raro any anaty vilany, ny vilia tapitra vaky. Aleo aloha aka fandrovam-pako sy kifa fandrovana an'ireto soa rahatry eto ny tanako. Oay, tafitoana marina. Misy zavatra nisaringotra tamin'ny tongotra teo. Sofa tsy teto ambonireto vakina vilia reto ny anjera fa saika alosa. Ary inona ary le vohitsaka teo. Aloha iarina hoe de jerena. Oay, rojo. Tena mariny ty raha tsy aleo hoe dinihana tsara. Rojo volafotsy matevina misy tanam-bokovoko. Tena azy mihitsy ty. Any mamy ty e. Naso ampirimiko tsara aloha. Fa ny fanontaniana de hoe ahoana natonga an'ity tato. Sa nanaraka ny entako tamin'izany findra tato de latsaka. Tena hafahafa soka. Ahoana ary natonga avy an'ity rojo ty tato. Ary magaga de tapaka tena n'le izy nefa matevina de matevina. Tsy possible ho tapaka mihitsy ty raha tsy voasaringotra na fananiana ny tapahany. Raha manify matsy izy ty de mba nekeko ihany hoe tapaka de nilatsaka tamin'ny andro nandalovan'ny mama tato izy namangy ny tsefo reny na izany findra tato. Rasolo fa misy zavatra hafa hitako ty. Ary sao izy ty voatsikarotro nefa de eto andoham-pandriana eto mihitsy. Fa azo vita amin'ny vera matevina miloko maiso.
hafahafa satria miraikitra. Jereo tsy mety bataina, tsy mety izaka izy ty ary misy sarany. Ary zay vao tadidiko le tenin'ny taty Clarisse kay hoe asasiana voninkazo io vazy io ary ny tena tsara aza dia tsy kitihana mihitsy fa mora vaky. Tsy fonitsay fo mantsy izy io. Dia mety zay ve zany ny antony nahatonga azy nasiana lakoly toy izao sao dia vaky. Dia ahoana ny ataoko? Ary te izy misarona. Tena mialatsiny ankizy ary tsy fo fa tsy maintsy hojereko ny ao anatiny. Oay, ty ve tsy raha ny-poziny sy niaraka ny zavatra tadidiko nazavain'le mpampianatra ray izay dia tena ohatr'izao ny endriny. Andriamanitro, zava-tozinona re zaho hoe mpanao aferan-tony ve zany tonton Arindranto sy taty Clarisse? Zany aloha tsy maninona fa tsy fantatry zareo anefa. Kajy! Fa inona nataony seho anoloan'io vazy fandrarana tsy okitiany io? Tonton. Kajy, manontany ansenga ah? Tonton, fantatrao ve fa mercure itérizinareo io? Fa tsy fandrarana ve se tsy hitikitika an'io e? Idy io dia andao sakafo. Moramorainao ery nge izany tonton e? Kajy ah, tena tsy te ho tezitra amse ah, satria fa zanaka no nandraisanay anse ka miangavy zay aza tikaina ny teninay. Tsy te hanitatra zavatra be dia be ah fa atao ohatrany tsy misy iny. Ndao hidina. Tsiry tonton, mba fantatrao ve fa noho io nafaty an-tsefoy miteraka intoxication be ho azy ny fitehirizanareo an'io tato nandritry ny fotoana ela. Zay no nahatonga ny insuffisance rénale sévère ho azy. Tsy vitan'izany fa neurotoxika ihany koa ny mercure. Mba ataovy matotra hoe se? Tena marina zany tonton. Nareo faly fotsiny hoe mandeha ny afera, tsy misy mahita ny fampirimanareo azy sy ny sisa dia faly ery, nefa zava-doza ny ateraka izany. Tena saika loza koa ny nahazo ary anjany ela tato raha tsy nahita an'io. Tsy mba no eritreretina hitera-doza tahaka an'izany izy io ka itsy fo mantsy asomatika dia tena tsy tia voninkazo mihitsy. Dia nitsiry ny hevitra mivady hoe andao atao vazy dia atao amin'ny efitranony. Sady any sécurité izy amin'izay satria dia tsy hisy ana-po mihitsy hoe zavatra sarobidy be ohatran'io ve dia anaty vazy no apetraka. Dia azo antoka fa tsy okitiany tsy afoy mihitsy. Maty asombony haiko. Raha naposiko ohatran'izany any, tena naleko nahatra dia teo ihany ianao. Eny, tsy manometsina anareo fa netiny tsy fahalalany nareo. Fa za kosa aloha tena tsy mba hijanona tory ato intsony. Eny, haiko mampiasa ny saintsy. Aza manafa raha-pitro ihany io dia sy patron haka. Alatsako ny vidiny dia amin'izay lasa avokoa. Nitahirinay koa nge fa tapitra avokoa e. Mila vola mihitsy zao. Eny ary. Tsinjaka An-Davenona. Nosoratany Emkin-Kanto sy Jejejaona Fanembinitso. Novelominy Onimiadranirina Vantso Anjarliva Saloy miaraka tamin'ny Lemec Bruno Frank Arliva ary Tila. Tovrazana mamonjy sy Roland Ramanantsono nandray feo. Anjarliva no nanantotosa.